misy fiaraha-miasa matotra tena matotra mihitsy eo amin'ny Maristox sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha tsy ilaza fotsiny isika amin'ny fiainan'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza satria tafiditra ao anatin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny fandrindram-piterahana. Isaorana ankasitrahana nareo iaho teo tamin'izay hoe fanasana izay ary tena noraisiko ampitiavana sy ampanendrentena ilay izy. Fa rehefa nandinika nefa ny tenako arak'ilay voalaza teo dia tokony ireo tena manao ny asa eny anivon'ny fiarahamonina no mila mandeha manovo fahalalana sy maka ny traikefa any amin'ireo toerana na any amin'ireo firenena izay efa miroso ambonimbony kokoa no isika eto Madagasikara. Ka izay no nandraisako fanapahan-kevitra hoe tsy ny tenako no handeha satria raha nataony kajy tsotsotra dia ny vola mety ho lany raha ny tenako amin'ny maha-ministra no mandeha dia mety ahafahany olona telo na efatra ireo tena mpiatsehatra eny anivon'ny fiarahamonina mandeha. Rehefa tafaverina ianareo dia mba hampita izay traikefa hitanareo any hoe izao ilay traikefa any mba ahafahantsika manatsara sy indrindraindrindra izany moa manatratra ny tanjona ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Averiko fa ny fandrindram-piterahana dia asa anankiray izay miantraika sy mipaka any amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Dia fitaovana entina handrindrana fiterahana ity zany dia ny vehivavy ihany no manindrona ny tenany. Izay zany midika fa tsy voatery handeha hamonjy tobim-pahasalamana izy satria fantatritsika fa raha tsy misy ny fandrindram-piterahana dia mety hiakatra ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza. Raha tsy misy ny fandrindram-piterahana dia ho sarotra amintsika ny roso amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsara marina nefa fa safidin'ny vehivavy izy io. Ka izay no ilazako hoe raha ohatra izy ka afaka manindrona ny tenany, izy ihany zany no mampiasa n'ilay fanafody dia tsy voatery izy handeha hiazakazaka hamonjy tobim-pahasalamana. Ny fanafody ampiasaina rehetrarehetra dia tsy maintsy misy aloha ny fizaham-pahasalamana amin'ny voalohany. Tsy maintsy manatona tobim-pahasalamana amin'ny voalohany dia midinika amin'ireo mpiasa ny fahasalamana eny amin'ireny tobim-pahasalamana rehetrarehetra ireny dia mijery hoe inona ny méthode azo ampiasaina sy mety amin'ny vehivavy anankiray. Tsy safidy ny samy rery akory izy io fa safidy miaraka amin'ny torohevitra sy toromarika ny mpitsabo. Dia mandritry ny herintaona dia tsy maintsy mbola araha maso na dia hoe manindrona ny tenany ary izy dia tsy tonga dia any an-trano akory fa mbola tsy maintsy ampianarina mandritry ny herintaona. Dia jereny ny mpiasan'ny fahasalamana na rasazy io zany na dokotera. Dia rehefa hita sy fantatra fa voafehin'ilay vehivavy ilay fampiasana n'ilay fitaovana dia aorian'izay herintaona fanaraha-maso izay izy dia efa afaka manao samy rery ilay tsindrona. Tiana marihana nefa fa ny fizaham-pahasalamana manelanelana dia tsy maintsy atao. Maristox Madagasikara dia efa miasa amin'ny région 12 eto Madagasikara. Raha ny isan'ny hoe isan'ny tobim-pahasalamana zany sy mpiasa fahasalamana na nahazo fampianarana momba an'io fahanam-piresy io fotsiny zao dia efa jato sy 2,000 amin'izao fotoana izao. Ary misy any amin'ny CSB any amin'ny communauté ny tena ampianarana azy ity satria ny any ambanivohitra
no sahirana kokoa mandeha makely amin'ny CSB lavitra zany zareo adiny roa adiny ray vao tonga any amin'ny CSB ny olona any ambanivohitra dia noho izany zany a zareo ny anisany eo mena tombony amin'izy ity ka rehefa mahay izy zany a rehefa araka nazavay monsieur le ministre teo feno daholo ny fepetra rehetra hoe ahafahany manao an'ilay izy rery a dia tsy afaka hoe tsy hiverina tsy hoe andeha adiny ray adiny roa isa telo volana intsony izy andeha akatsindrona fa afaka ataony mielanelany zany hoe izy ihany manao azy any an-trano tena mora kokoa ary satria version tsaratsara tsy hoe tsaratsara moa zany fa version namoraina kokoa ny tsindrona teo aloha izy ny tsindrona teo aloha misaraka ny fanjaitra sy le ranom-panafody fa izy ity ao anatina fitaovana ray ny fanjaitra kely kely dia kely sy ny ranom-panafody dia moramora kokoa dia na ny vidiny koa arany moramora kokoa